sarotro ary tena tsy mora izany resaka politika izany raha ho an'ny Madagasikara manokana satria na ny manao tsara na ny tsy manao dia samy mahazo tsiny avokoa ary ireo rehetra izay tsy eo amin'ny fitondrana dia tsy maintsy mahita kianina sy hotenenina foana amin'ireo izay eo amin'ny fitondrana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Le fanavaozana amin'ny ndraiky mafarasana ndraiky zany mandray andraiky zany tsy olona misalasala zany efa misy fiomanana efa misy paikady ao an-tsainao dia miova ndray fanapaha-kevitra amin'ny farany na disy fanantenana ny anareo mibe indrindra moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy lazainy fa tsy mety le zavatra. Ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ity satria ianareo ny tompon'ity ao rapitso fa tsy zahay io efa andeha retirety daholo zay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politique io tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Chaine ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny politika ankapobeny ho an'ny Madagasikara no tena horesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Amin'ny politika ankapobeny ho an'ny Madagasikara dia matetika hirahirainy ireo mpanao politika foana ilay hoe fitiavan-tanindrazana fitiavana ny voaka malagasy ny fanampona ny voaka malagasy fony izy ireo mbola tsy mahazo toerana izay. Rehefa mahazo toerana nefa izy ireo dia matetika hadin'izy ireo izany hoe fanampona ny voaka malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana izany fa lasa samy mameno ny posiny ary lasa samy manao izay tiany atao eny na ireo zay maneho hevitra sy mitsikera ny fitondrana azy dia mahazo tsiny ary misy midoboka amponja azy ny sasany ao anatin'ireny tsikera ireny. Nefa tadidio fa tsy izay mitsikera rehetra dia tsy mankaty any fitondrana izay mijoro eo fa misy amin'izy ireny mba mahatsapa fa misy ny tsirariny izay mihatra amin'ny voaka malagasy indrindra fa ny voaka madinika fa misy amin'izy ireo kosa noho ny alaheliny toerana sy ny alaheliny seza dia lasa mitsikera lava tahaka ny ataon'ireo mpanao politika sasany. Inona moa izany tena olana Madagasikara eo amin'ny lafin'izay politika izay? Ny olana voalohany dia io rafitra izay misy amin'izao fotoana izao io dia isan'ny rafitra iray mampanjakazaka tanteraka ny fitiavan-tena ho an'ireo izay mpanao politika satria lasa mivangongo ao an-tanin'arivo renivohitra foana ny fahefana rehetra fa tsy mba misy an'izany hoe faratany mizaka-tena izany hanika rehefa handray andraikitra na ihany koa handray fanapahan-kevitra dia tsy maintsy miainga avy ao an-tanin'arivo ary tsy maintsy izay tiany avy ao an-tanin'arivo ihany no arahana sy ho tanterahana ao anatin'izany rehetra izany fa matetika ny feon'ireo faritra hafa dia toa tsy misy mihaino mihitsiny ka eo indrindra no mahatonga n'ireo mpanao politika avy any amin'ny faritra lasa mangataka an'izay décentralisation izay amin'izao ankehitriny izao izay lasa miteraka resabe an-tambazotra serasera sosialy ao ireo sasany izay lasa mivoy hoe fanavakavahana na ihany koa mitarika adimpoko nefa tadidio fa tsy resaka adimpoko na ihany koa fanavakavahana no mahatonga an'ireo avy any amin'ny faritra no mangataka an'izay décentralisation izay fa noho ny fahatsapan'izy ireo fa misy ny tsy mety any amin'ny faritra any no ilay rafitra centralisme izay misy amin'izao ankehitriny izao. Tombony lehibe ho any Antananarivo io rafitra centralisme io fa tsy tombony lehibe ho an'ireo faritany hafa kosa. Ny faharoa manaraka dia ny eo amin'ny lafiny hamaro ny antoko politika efa matetika teneniko foana ity resaka hamarina antoko politika ity. Ny antoko politika izay misy ao Madagasikara dia maniry toy ny anana isan'andro vaky izao ary misy karazana antoko politika izay miforona etsy eo foana izay hita manerana ny nosy ao Madagasikara ao nefa ireny hamarina antoko politika ireny dia toa tsy hitam-baholana akory ary tsy mitondra vaholana ho an'ny voaka malagasy sy ho an'ny firenena akory tao anatin'izay 420 taona nahazahoana fahaleovantena izay fa vao mahaza mikrosofahana hatrany izay firenena Madagasikara mamitsika izay.
ka noho izany tokony ovaina ihany koa io rafitra ao anatin'izay le hoe multipartisme izay fa tokony atao antoko politika anankiroa fotsiny zany ao Madagasikara ao amizay mantsy hifanina tsara ireo antoko politika anankiroa ireo ny antoko politika izay eo fitondrana ary ny antoko politika izay eo amin'ny fanoherana amin'izay mba afaka miady tsara ary afaka mifanina tsara ireo antoko politika anankiroa ireo fa tsy tahaka ny rony noho ny amaro antoko politika maro isan-karazany dia lasa tsy mipetraka itsony izay fananana antoko politika izay hanika lasa misy tsy mahazo salanisa akory ny sasany rehefa raikitra ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ny maro hafa ireny ao anatin'izay resaka politika sy fitiavan-tanindrazana zay indrindra no isotomana ny saintsika atao anatin'ity fanambarana izay nataony andriamatoa Marc Ravalomanana manoloana ny fitondrana Fanavaozana amin'izao ankehitriny izao araka ny voalazany hatrany raha ny vahiny tany mahajanga andriamatoa Marc Ravalomanana tsy araka ny toerana mahantoko lehibe ny tiako Madagasikara eto amin'ny firenena ny fijery azy ireo ao anatin'ny Fanavaozana izao tsy araka ny resaka efa ny fampiresahana ihany koa ny toerana nomena azy ireo fa niova tamin'ny ora farany ka dia ny anareo ny be indrindra hoy izy tsy hivina nefa fa betsaka ny toerana efa sahan'ny tim anatin'izao fitondrana izao ministra misa 3 mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena izay misa 4 mpanolo-tsaina isan-karazany eo anivon'ny présidence de la refondation de la république de Madagascar sy ny primature tsy lasa danja amin'ireo ny tali maro izay voatendry any anatin'ny ministerany saingy mbola tsy ampy ny tim izany ary manamafy izany sy ny fanambarana izay nataony secrétaire général Rina Randriamasinoro izay mitaky ny toeran'ny PDS n'Antananarivo renivohitra ho an'ny tim ihany koa fa vonona hilalao ao anatin'izany foana nefa ny tim satria hain'izy ireo izany araky ny nambarany filohany hanaramaso tsara izao fitondrana Fanavaozana izao ihany koa izy ireo raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany midika izany fa mbola tsy mankasitraka ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ny antoko tim fa mbola mangetaheta mafy amin'izay resaka adiseza izay izy ireo raha izao fanambarana izay nataon'izy ireo zao namaly an'izay fanambarana nataon'izy ireo zay moa ny filohan'ny Fanavaozana amin'izao ankehitriny izao ary nilaza mazava tsara izy maro amin'ireo antoko politika mantsy rehefa tsy mahazo seza na ihany koa tsy mahazo toerana dia miditra manaratsy ny fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao araky ny nambarany nefa tadidio fa ny Madagasikara antsika rehetra ary ny fanovana any Madagasikara no tena tanjotsika izahay efa andeha retrety tsy hoela araky ny nambarany fa ianareo tanora no hitondra eto manomboka izao ka noho izany ry tanora mahaiza mandinika tsara sy mamakafaka lalina amin'izay mety ho avinareo sy ho avin'ny firenena izay fa aza manaiky ataon'olona fitaovana politika fotsiny hakana seza ao anatin'izay resaka fitondrana sy ny politika izay misy ao Madagasikara izao satria mantsy matetika ny tanora foana nola sibatra ao anatin'izay ataon'ireo ampanao politika fitaovana izay mba ahafahan'izy ireo mahazo fahefana izay isaky ny misy rotaka izay dia matetika ny mpianatra foana no riska mitarika an'izay korontana izay mba ahafahana manonga mpanjakana efa hatrany ampiantohana io manaky tiny androany dia matetika ny mpianatra foana no mitarika an'izay fanongana mpanjakana izay fa rehefa hitan'ireo mpanao politika fa mihamafy ny tolona ary mihamahazovahana izay tolona ataon'ny mpianatra izay iny izy ireo vao mijapy anilay efa natolotra ny mpianatra tao anatin'izay hetsy bahoaka sy ny maro hafa izay ka manomboka eo amin'izay rezareo mpanao politika no manao kabarety sy roa no mody manao an'izay hoe fitiavan-tanindrazana sy ny maro hafa izay nefa raha toaka tena fitiavan-tanindrazana moa ny anton'izay tsy maninona fa raha toaka fitiavan-tsezatrotro zao fotsiny dia tokony ovaina ihany ilay fomba fijery fa tsy hampandrosany Madagasikara velively izany rehetra izany raha toaka izany foana no miainga io isany mihetsika izay ary isika malagasy dia tokony mba hahay hankasitraka ihany ary tokony mba hahay hamakafaka ny zavatra tena misy marina fa tsy sanatria akory hiainy feon-dakilozy tokana foana amin'ny resaka faneratsiana ny Mpitondra izay nifandimby teo hatramin'izay ka mandraky tiny androany izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo ntsika ary tsarovatra trano ny miabone chaîne ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa